fa vao hafa kosa io maraina io no namaly ny antson'ny mpitsara teny anivon'ny chaîne pénale anti-corruption teny amin'ny 17 hektara ireo olona 210 voaroroy atao anatin'ny resaka kolikoly amin'ny fampidirana mpianatra ozandary niseho tany ambositra tany ny roa amin'izy ireo nampanatsoana amin'ny mahavavolombelona azy tompona andraikitra ambony teo anivon'ny gendarmerie pirenena ihany koa no anisany noenona akoatr'ireo ray aman-dren'ny mpianatra voalaza koa nefa fa tsy maintsy isy ny famoahana didy fanenjehana vao mahazo atao ny fanenjehana manamboninahitra nalefa nody avokoa moa ireo olona ireo atao aorian'ny fiainona azy tamin'ity androany ity ny lafim-baovao afatanteraka kosa indray no anozintsika ny fotoana ary amin'ity takariva ity voararan'ny lalàna ny fampirafesana ratoka vita fisoratam-panambadiana ara-dalàna ny mpivady ao tokantrano mety ho tonga hatrany amin'ny fampidirana an-tranomaizina mihitsy azy zany tatoato nefa somary mahazo vahana izy ity indrindra ho an'ny eto an-drenivohitra. Mahazo vahana ny fampirafesana na ny fanisakitsahana tokantrano amin'izao fotoana izao indrindra fa ny eto an-drenivohitra. Tao anatin'ny efa-bolana dia mahatratra 10 ireo taratasy fitoriana voarehany teo anivon'ny polisy-pirenena misahana izany teto Tsaralalàna. Na ny lehilahy na ny vehivavy dia efa voasarika ny fampirafesana avokoa saingy hatreto mbola ny lehilahy no ankamaroan'ireo manisakitsaka ny tokantrano. Raha tokantrano tsy ahaka ho an'ny malagasy dia efa maro araka izany ireo efa mitondra izany eo anatrehan-dalàna. Araka ny lalàna manan-kery hatrany voarakitra ao anatin'ny fehezin-dalàna famaizana artikla 9telopolo sy 7telopolo dia ny vady na lahy na ny vavy ihany koa no afaka mitoro ny vadiny. Piraitsy kombakomba kosa no ilazana ny vehivavy na ny lehilahy miaraka amin'ny vadin'olona ary mitovy ny sazy omena azy ireo. Ahazoana fandoavana lamandy 3 ariary hatramin'ny 3 tapitrisa ariary miampy sazy 3 volana tranomaizina ka hatramin'ny herintaona ny fanisakitsahana.